toky nananany Josefa tao anatin'ny zavatra rehetra nitrangady dia tao an-trano maizina koa izy any amin'ny andininy faharoa amby roapolo amin'le toky fahasivy amby roapolo teo 7 amby telopolo sisy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia natolotry mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitra Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina ary izay rehetra nataony dia tao izy dia tao izay rehetra nataony tao dia izy no antony natany amponja ary izy dia mpanapaka alleloia satria nahatoky satria nijoro foana satria nahafantatra hoe izay nilazain'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka fa tsy hibanjina an'izay fa hibanjina ny fifandraisako amin'Andriamanitra androany alleloia izay zany ny tokony hiantefan'ny fifatoantsika androany inona ny tokony mampety androany ny fiarahako amin'Andriamanitra fa izay efa niteneniny dia ho tanterahana fa tsy handeha hifantoka amin'izay niteneniny hoe zaho no lasa zao zaho no ho afaka ohatra zao ny ralahako ny ankohoko eo anatrehako tsy mifantoka tamin'izany izy fa ny fantoany dia hoe ahoana ny ampety ny fifandraisako amin'Andriamanitra na dia eo azy ireo sakatsakana rehetrarehetra ireo alleloia 70 taona no nitenenin'Andriamanitra izy taty amin'ny 30 taona zany hoe 30 taona taty aoriana vao tafaraka tamin'ny Farao izy ary teo vao nasehon'Andriamanitra zay vao tonga tany an-dapy izy zany 30 taona taty aoriana nandritra an'izay 30 taona zay inona ny zavatra natrehana tsy haiko ianao firy taona zao ohatra mbola tsisy 20 tsika tsisy 70 mety misy ihany fa zao tsy important ny taona ny fotoana tsy important hoe rovina na rovina no rovina ny anatanteran'Andriamanitra azy mijoroa mahatoky fotsiny amen mijoroa mahatoky fotsiny mety misy teny aminao hoe ianao zao dia ho lasa prime ministre tsisy manao amenina koa tsika amin'izany matahotra atahorantsika nga io toerana io tsy mampatahotra io za raha misy miantso androany dia hoeny tsisy matahotra an'izany alleloia fa raha misy miteny amintsika za aloha tsy mbola nitenenana an'izany zay mahatonga hitenenako an'le izy fa zao te le rangahy fa misy tetitetika ambadika tsisy tetika ambadika fa ianao no teniko raha misy miteny anao lasa prime ministre ianao dia sisy ianao hoe amenina dia ahoana raha ny atanterahana izany dia eo ianao fa manomboka miasa saina izy re ny olom-patatra andeha hiditra toko andeha hanao an'izao andeha hanao propagandy amin'ny heritaona za maimaika any amin'izany ianao rehefa ny tompo no miteny dia aza maimaika any anao ininona fa ataovy fotsiny sitrapony amen aza maika hiditra toko aloha alleloia ny atoko mpinoana na tokon'izao tontolo zao fa maneketa rihan'ny fanahy maneketa rihan'Andriamanitra alleloia tsara Andriamanitra fakitsika Titosy toko 1:2 dia toizantsika eo numéri toko 3:7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga atry ny fony fahagola Andriamanitra dia tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny amen raha ny tenin'Andriamanitra eto dia mazava be fa hatramin'Andriamanitra namorony any an'izao tontolo zao ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay dia mbola izy foana no izy ary izay niteneniny dia ataony foana ihany koa tsy mbola nisy fotoana izy zany nandritra hatramin'ny voalohany ianao mbola mety tsy teto angamba tamin'ny namorony any an'izao tontolo zao fa efa tao an-tsaina anao fa mbola tsy teto aloha fa tamin'izy namorona an'izao tontolo zao ka hatramin'izay mety fiainana mandrakizay tsy takatry ny saintsika dia izay niteneniny izay nambarany aminao dia ataony foana tsy misy fotoana anankiray izy tao anatin'ny baiboly ka hoe izay niteneniny dia tsy nataony misy décision efa niteneniny ohatra tamin'ny Ezekia hoe ho faty ianao fa nijery toe-po izy tamin'iny izy niova hevitra satria mitaky toe-po zany le izy mitaky fankatoavana le izy atonga an'Andriamanitra hatanteraka n'le atom-pisitsika
fa zay nyteneniny nambarany amin'ny teniny io dia tanterahany daholy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Alleloia. Ka raha ianao zany ny tenenin'Andriamanitra androany dia inona ny toe-po tokony hanananao? Ny fotoananao sa ny fotoanan'Andriamanitra? Andriamanitra dia alfa sy omega, Andriamanitra mandrakizay. Fa ianao fitopolo na valopolo taona. Dia araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe izy ara ny maharitra hatramin'ny farany eo. Ianao mila manamboatra fa Andriamanitra efa tanteraka. Alleloia. Andriamanitra araka ny ambara amintsika foana eto dia hoe tsy afaky ny manohitra izay fanambarana izy. Raha efa zay misy zavatra nyteneny dia tsy afaka sotominy intsony ny zavatra nyteneny fa tsy maintsy tanterahany. Ary misy antony ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra dia tsy maintsy tanterahany avokoa. Dia arak'ilay izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary izay efa nataony taloha afaka ny ataony androany dia afaka ataony rapitso. Afaka ataony eo aminao, afaka ataony amin'ny olon-kafa. Fa tsy hoe rehefa ataony amin'ny olon-kafa dia hafahafa fa zany nahazo an'iny anjara voatendry iny, zany nahazo an'iny teny fikasana iny, maninona ianina no nahazo azy. Mety misy amboarina kely fotsiny eo fa tsisy idiran'ny ianina. Amen. Ny ianina ny ianina fa ny anao anao. Ka raha nangataka eo ka nahazo ianina dia misaorana ny tompo. Misaotra tompo fa nahazo ianina. Rakoto ianina zay ny anarany. Nahazo izy. Dia misaoran'Andriamanitra ianao fa ny fotoanan'Andriamanitra amin'ny ianina tsy mitovy amin'ny fotoanan'Andriamanitra aminao. Ka Andriamanitra mpamaly vavaka. Dia efa verina amintsika foana hoe inona moa ilay valim-bavaka. Ozy izy hoe omeko anao zao io. Na ozy izy hoe okaloha. Na ozy izy hoe valiko anao fa hovaiko ny formany. Zay izy zay. Ka raha sy tonga androany ilay izy dia inona ny tokony atao? Miandry. Alleloia. Fa anao izy. Misy resy lahatra amin'izany ve aloha fa sao dia ohatran'ny zay fotsiny tatatata eto. Tena marina anie zany. Za zany afaka miteny anao e, zany zavatra zaraiko zany iainako zany androany. Amanaraka mety hijoro vavolombelona fa tsy hijoro aloha za androany. Fa io miandry io efa niainako. Dia miandry aho. Dia miandry. 2 taona ka miandry. 3 taona ka miandry. Alleluia. Dia niandry. Dia rehefa tonga le izy dia misy zatra mbola andrasana indray. Alleluia. Mety misy contrat andrasanao zao. Dia tonga le contrat fa le contrat mbola miteny hoe afaka herintaona zay vao tena effectif ty zavatra ray ity. Dia inona ny atao? Miandry. Tsy miandry olona fa miandry an'Andriamanitra. Alleluia. Tsy miandry hoe tapitra ny coronavirus fa miandry an'Andriamanitra. Tsy miandry hoe milamina Ukraine sy Russie fa miandry an'Andriamanitra. Tsisy idiran'ny fiainanao amin'izany mihitsy. Afaka mahalala vaovao anao, ianona hono zao nananina, tsy maninona, afaka renao zany. Fa ny tena mitondra ny fiainanao dia Andriamanitra. Amen. Aza miandry aneny, aza miandry hoe rovina ane hifarany ity, eto ambavaka mba hifarana, fa zandrasana rovina. Eto ambavaka mba tsy hiditra eto amintsika intsony zany aretina zany, zany valana aretina zany, ilaina etina ambavaka zany. Fa aza miandry hoe tsisy tsony ony, tsisy inona moa filaza azy? Nouveau-cas tsony ony, tsisy décès tsony ony. Alleluia. Aza miandry an'izany, Andriamanitra ny anao azy, fa ianao miandrasa azy. Alleluia. Mila miandry an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra zao tadidiana. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny fiafaranao fa tsy ny fanombohanao. Amen. Ilaina anao zany aloha manapa-kevitra hiaraka aminy. Zay aloha zavatra tsy azo kianina. Fa ny tena miinteresé an'Andriamanitra ary ny tena manandanja aminy dia tsy ianao le androany fa ny fiafaranao. Ka raha misy zavatra angatahanao amin'Andriamanitra androany, misy zavatra tianao mba ho hita amin'Andriamanitra androany, dia ozy izy hoe mety mifanaraka amin'ny sitrapoko ho ataoko tena ao anatin'le izy io ary za maiky. Andriamanitra koa mba maiky. Maiky hamaly vavaka anao izy. Maiky hanatanteraka an'le fanirianao izy. Zany anie ny ambarany.
tonga avy aminao arak'izay iriny ny fonao. Dikan'izany izy koa zany maika ny amin'izay iriny ny fonao. Raha vao tanteraka ilay izy dia izy koa faly. Fa tsy Andriamanitra dia faly mampilafila zany a. Tsy zany Andriamanitra, tsy zany Jesosy. Fa raha vao mahazo anao dia izy mifaly voalohany alohanao. Matoa izy anao an'ilay izy dia mahafaly azy, zay ny anao azy. Dikan'izay izy faly alohanao. Fa zao tsy ny zavatra mahafaly anao androany iny mamaky azy fa ny fiafarana. Fiafaranao. Alleloia. No avinao rapitso mamaky azy fa tsy mahafaly anao androany. Tsara ianao raha faly. Fa ny tena important amin'Andriamanitra dia manahoana le rapitso. Raha misy zavatra ho tanterahako amin'ny zavatra izay ilainao amin'ny fotoana izay tianao hitrangan'le izy, tody hatramin'ny farany ve ianao sa tsy tody? Zay le hoe le farany ny mamaky azy. Fa ny mahafinaritra aloha dia tsara ny hafarany raharaha no ny antoany. Alleloia. Dao tsika tehaka mafy ny voninahitry ny tompo. Alleloia. Tsy izay ilainao androany mamaky azy fa izay ilain'Andriamanitra rapitsa. Hafa be zany. Fa inona marina ary ty e? Jesosy no ilainao. Alleloia. Tsy izay ilainao androany mamaky an'Andriamanitra fa izay ilainy rapitso. Nanazava ny mpanompon'Andriamanitra teo mitaky toe-po akasitran'Andriamanitra, toe-po ara-panahy mety aminy. Ameo azy le izy, ameo azy ny azy. Misy izy zay nitily sy mpanazava mahay an'izay. Ameo azy ny azy. Rehefa menao azy ny azy, milamina ny zavatra rehetra. Aza miandry an'ilay zavatra rehetra. Aza miandry an'ilay zavatra rehetra. Ozy izy ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia izay aloha atao, fa aza miandry an'ilay zavatra rehetra. Alleluia. Lioka toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Mazava be zany ny tadiavin'Andriamanitra e. Le anaranao misoratra any an-danitra. Tsy le fihetsiketsehiny ety an-tany na dia manompo azy ary ianao. Tsy le fitototonao mamaky azy, fa le anaranao misoratra any. Aza mifaly ozy izy. Raha manaiky anareo ny zavatra rehetra. Faly raha voasoratra any an-danitra ny anaranao. Amen. Priorité an'Andriamanitra le fiainana mandrakizay. Dia ahoana zany? Roviana no faty fa ohatra ny ela loatra zany ny resaka zany. Satria tsika maika hiampita amin'ilay fiainana mandrakizay. Matoa anao mbola tsy maty, dia misy zavatra amboarina zany. Mbola eo am-panaovana an'ilay mbola tsy le mamarana izy. Fa za maika marana any ianao koa. Da tena faranako ny amin'ny fiainako fa ohatra be fahoriana loatra. Be zavatra tena tsy zaka atsony. Tsy ianao mamarana azy fa izy, ka raha mbola tsy faranany aminao dia mbola misy zavatra tsara no manino anao. Ny zavatra rehetra dia maninona? Miara-miasa mahasoa. Ny fotoana zany maninona? Miara-miasa mahasoa. Vadin'ny Potifara zany maninona? Miara-miasa mahasoa. Tsy hiara-miasa amin'ny vadin'ny Potifara fa ny fisehoan'ny vadin'ny Potifara miara-miasa mahasoa. Aoka zavatra resaka fa sao dia hovainao ilay izy. Ny fahakalan'ny olona zany dia maninona? Miara-miasa mahasoa. Ka raha mbola eo ianao dia misy zavatra miara-miasa mahasoa anao. Ny fotoana androany zany en faveur anao. Zay ny tena marina. Fa tsy en faveur an'ilay fahavalonao. Ninona izay zavatra mitranga androany dia en faveur anao iny. Fiteny matetika ty le hoe circonstance favorable daholo ny zavatra androany ho anao. Mety ozy izy ianao hoe tsy nekeny ny zareo tatsy amin'le toerana anankiray. Saika teny hoe etsy fa sao dia reny zareo. Fa amin'ny toeram-panjakana anankiray nametraka demande ianao dia tsy nekeny. Iny zavatra iny tena favorable ho anao iny. Raha ohatra ka tsy nekeny. Misy zavatra andrandrainao hoe tena ty zavatra ty mba tena tiako hivoaka amin'izao satria amin'iny mihitsiny a no tokony ho any ivelany aho ohatra. Sy tonga le izy confortable be ianao amin'iny zavatra iny. Mety be iny.
Alleloia. Ny priorité an'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ary mahasarotiny azy dia ny fomba hatongavanao any. Ianao tiany ho any dia sarotiny izy amin'ny fomba hatongavanao any. Dia izay mahatonga azy lasa aza vela zany Andriamanitra hiasa be. Ianao lozanao mandeha any amin'ny lalana sy tokony aleha dia lasa indray izy mitaditady dia mitady inona dia hisintomana anao makany avy indray aty dia lany andro be izy. Fa sarotiny izy amin'ny lalana hatongavanao any. Tamin'ny Josefa tena nametrapetraka mihitsy izy hatramin'ny voalohany. Vakio tantaran'i Josefa io. Manomboka amin'ny atoko foana avoko ny voateny. Manomboka amin'ny toko fito amby telopolo ka hatrany any amin'ny efapolo mahery any. Jerevy tsara fa ny antsipirian'ny fiainana narahany Josefa dia sarotiny Andriamanitra dia nametrapetraka foana izy teny an-dalana. Ity indray dia ataoko an'izao, ity indray dia ataoko tsy mahazo anao, ity indray dia ataoko faliny aminao. Apotifara zao faliny ihany tamin'ny voalohany. Farao faly noho ny aminy. Dia Andriamanitra mahatonga an'izany fa tsy hoe Josefa ny nahay ny hetsika. Fa izy sarotiny mandra-pahatonga ny Josefa tany amin'ny antom-piasiny ny fahatanteran'ilay nofy. Dia taty amin'ny Genesis toko 2:7-9 tanteraka ilay nofy. Satria ny rahalahiny ozy izy ny teny niankohoka teo aminy daholo. 70 taona taty aoriana dia io fa nitranga ilay izy. Ka sarotiny Andriamanitra. Sarotiny izy amin'ny fitaovana ampiasainao hahatonga anao any an-danitra. Sarotiny izy amin'ny fombafomba rehetra izay iainanao eto an-tany hahatonga anao any an-danitra. Sarotiny izy amin'ny fomba fijerinao io hahatonga anao any an-danitra. Sarotiny izy amin'ny teny izay aloky ny vavanao mba hahatonga anao any an-danitra. Sarotiny Andriamanitra amin'izay any anatin'ny fonao tsy miloka mba hahatonga anao any an-danitra. Azonao ve zany? Mialatsiny raha miteny an'ity mety sarotiny izy amin'ny fomba fiakanjonao hahatonga anao any an-danitra. Azonao ve zany? Sarotiny izy amin'izay fomba fijerinao ny mpitondra firenena ohatra mba hahatonga anao any an-danitra. Ohatrany hoe tsisy idirany zany, misy idirany zany. Resaka toe-po io. Tsika ane tsy ampianarina intsony hoe ho tahina ianao, anakarena ianao, ho sitrana ianao. Zany efa ho ataon'Andriamanitra fa ny tiany tompo amboarina amintsika dia ny fotsika hahatonga anao any an-danitra. Amen. Amen sa tsy amen? Ny toetranao isan'andro, ny réaction anao any anaty bus, ny fomba firesaka ao amin'ny vadinao, ny fitenenanao amin'ny impira ianao manao je t'aime amin'ny vadinao, fa mety isain'Andriamanitra iny fa ataovy ihany hahatonga anao any an-danitra. Mba ataovy mba andrama angefa inona koa ary ty. Mba andrama mba manaova foana za aloha nahazo efatra angamba androany. Tsy voninahitry ny tompo. Fa teo any an-danitra izy ka. Dia manao, dia za koa mba miezaka manao. Miezaka. Manao hoe amin'ny fitiavana. Zany rehetrarehetra zany, détail zany. Fa mahasarotiny Andriamanitra amin'ireny détail ireny dia hahatonga anao any an-danitra. Kaza hoe inona ny tonga androany, inona ny tsy tonga androany. Fotoanan'Andriamanitra manana ny fotoanany izy, fa ny tanjony sarotiny izy mba hahatonga anao any an-danitra. Amen. Alleluia. Anisan'ny torohevitra izay omen'Andriamanitra anankiray dia ny mba tsy fantohanao amin'ilay hoe raha oviana. Roviana ihany. Ny Andriamanitra ny anatanteraka azy fa zao, anisan'ny zavatra angatahany aminao dia zao, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Romanina 12:12, Kolosianina 4:4, mahareta amin'ny fivavahana. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina? Tsy hoe mahareta miandry valim-bavaka, mahareta miandry izay zavatra mety hitahinanao, mahareta mifandray amin'Andriamanitra, mahareta miresaka amin'Andriamanitra.
matoatsika mianatra any an-tsekoly a dia ilaina mianatra zany misy fahaizana mila ianarana ary Andriamanitra no mampahita fitiatsika mahatonga atsika afaka mianatra mahazo diplôma manana mari-pahaizana tahak'izao sy tahak'izao mety ilaina zany fa mifatoa bebe kokoa amin'izay nianaranao tamin'Andriamanitra ny zatra nampianariny dia mifatoa bebe kokoa miresa mahatonga atsika hitatsika hoe lavabe ny le fotoana ina mahatonga atsika hoe ela loatra izy zany raha oviana ihany satria tsika variana mitodika any fa tsy mivariana mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao miresaka amin'Andriamanitra dia variana reo mianaka dia ahoana ki dinina ki ny dadiavindry ay ve fa zao ahy ianao ve aloha tany ananina dia nahoana mifankahita tamin'ny anina ianao dia mba zarainao ny teny mahasoa ve izy ary ianao zao ndeha ho aizy dia resaka ela be aminao Andriamanitra tsy hoe mba handaniana fotoana fa mba tsy hahafahanao mieritreritra le fotoana iandrasana anankiray ato mifady anina tsika ny matetika rehefa mifady anina tsy tafaeritreritra zatra dia ohatr'izay mihitsy le izy rehefa mifady anina ianao indraindray tsy fantatra akory hoe tokony misy sakafo anina dia ohatr'izay mihitsy le izy rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao dia adinina hoe misy zatra tokony andrasana kay ay misy valimbavaka tokony andrasana ay misy zao tokony andrasana fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao dia eo nareo mianaka miresaha amin'ny foana dia atorony ianao hoe ohatrohatr'izao a hitanao iny zavatra nangatanao iny efa ao le izy efa ato am-paosiko ato mihitsy le izy fa andao aloha ny tanako tsy ho any am-paosiko ny tanako fa hitazona anao aloha ny tanako alleloia andao tsika mianaka aloha hiresaka dia ny tananao iny tiako iny mba hiaraka amiko foana dia andao tsika hifampitatana dia nareo zany mifampitatana iny an-dalana eny dia ho akaiky n'le tanan'Andriamanitra le paosiny tsy haiko aloha na manana paosy izy na tsy manana mino fa manana izy fa avoakany ao iny eny mety tsy paosy ny anarany zany e tsy hoe zay indray dia efa tena pastera dia mamolana nefa tsisy paosy mihitsy ao anaty baiboly fa mety tsy paosy zany ny anarany iny fa dia atao hoe paosy e fa hoe ao anatin'le fitehirizan-tsoa efa tokony ho avotsony aminao fa andao aloha hifampitantana e satria raha vao avoaka mialoha iny dia votsitra ny tananao azonao ve le tianambara votsitra ny tananao dia tsy hitandray ianao alleloia toe-po faharoa ny zavatra faharoa zay mila ampitoerina dia ny finoana amen Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao satria fantatrao zay nampianatra anao izany amen ny zavatra ny anarantsika ny zavatra tenenina hoe tia inoy ity fa tena ho ataon'Andriamanitra tokoa mba mino fa ho ataon'Andriamanitra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra mahareta ozy izy amin'ireny ny tian'Andriamanitra tenenina dia hoe mahareta fa ho avy ane le izy fa resaka fotoana le izy ny zavatra rehetra ao anatin'ny baiboly raha mijery ianao a dia resaka fotoana daholo vao miteny Andriamanitra dia tsy maintsy misy resaka fotoana ao ny faminaniana matoa resaka faminaniana dia misy resaka fotoana zany matoa misy resaka teny fikasana na anjara voatendry dia misy resaka fotoana zany mety zao dia zao mety raha-pitso mety afaka 30 taona mety ho an'ny zanakao koa le izy be da be ao anatin'ny baiboly nampanantenaina ny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao dia hitondra zanak'Israely hatrany amin'ny tany Kanana ny tanteran'Andriamanitra le izy tsy nandainga izy fa ny tanterahany teo amin'ny taranakao le izy kivy be zao anao hoe dia amin'ny taranako zany vao hivoaka le zavatra fotoanan'Andriamanitra io maneke fotsiny tsy very le izy zany e fa ianao koa tia teny ianao raha ohatra ka hoe za zao androany ny te azo an'ity ka iny zanako ny nahazo azy zay le valimbavaka satria any amin'ny zanakao le izy ny tsara toerana alleloia tsy tany amin'ny Davida le izy fa tany amin'ny Solomona tsy tany amin'ny Mosesy le izy
Alleloia. Toy izantsika ihany a. Ny Hébreo toko faraka amin'ny folo andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana no fahatokina ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Mila manam-pinoana ianao zany. Mbola resaka notion de temps foana zany a. Satria matoa izy miteny fahatokina ny zavatra antenaina. Raha azonao androany le izy tsy antenainao tsony fa efa eo aminao. Fa matoa ianao manantena dia mbola tsy eo aminao le izy zany. Fanehoana ny zavatra tsy hita, matoa mbola tsy hitanao zany le izy, fa zao fotsiny aseho le izy fa efa hoe ao anatinao. Zay ny mampiavaka antsika kristianina. Ny zavatra tsy hitantsika dia efa raisitsika ho efa hatsika sahady. Tsy hoe mangalatra ny nin'olona akory hoe iny zavatra iny dia efa anahy, tsy zay. Fa zavatra nampanantenan'Andriamanitra antsika dia efa hatsika. Dia ozy izy hoe misaora fa tahaka ny efa nahazo sahady ianao. Amen. Ka raha misy zavatra andrasanao zany dia efa misaora. Satria ianao mino fa efa ho azonao le izy. Amen. Toe-po daholo mila ananana ao anatin'izany. Aza saintsainina le hoe anakareny ianao sy noatra zany. Tsy any zao ny sekolitsika. Fa ny sekolitsika toe-po tadiavin'Andriamanitra. Amen. Misy test de grandeur nature. Zany ny ataon'Andriamanitra tsika isan'andro san'andro amin'ny fiandrasana amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tena miandry tsika, miandry. Andriamanitra tsy mandainga. Andriamanitra tsy mampifilafila. Andriamanitra tsy ela fiasa. Fa Andriamanitra izy. Endry Andriamanitra. Alleluia. Matoa tsy akoho ianao aloha dia efa endry Andriamanitra e. Fa Andriamanitra anie nanao ny akoho e. Ka maninona tsy akoho ianao fa olona. Endry Andriamanitra. Misy nify ianao, tsotra azy. Endry Andriamanitra. Mety solo nify fa misy nify aloha. Endry Andriamanitra. Alleluia. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany. Alleluia. Arak'izay ataony sasany ho fahelany. Fa maro-po aminareo izy ka tsy tsiny isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Fa maro-po aminareo izy. Izy ndray kay zany maro-po amintsika. Izy kay zany miandry atsika. Tsika le ndresana tao hoe miandry, marety, miandrasa. Ny tena marina izy no miandry atsika. Tena maharitra izy. Ianao le mbola miolakolana io, ianao le mbola mivilambilana io, ianao le mbola tsy mandeha mahitsy io, miandry anao any Andriamanitra. Tena miandry anao izy. Resy tory ianao dia izy tsy matory fa miandry anao ifo. Zao vao akaikinao miandry anao Andriamanitra hoe. Tena miandry anao izy hoe. Alleluia. Tsika le mieritreritra tsika mila miandry zany a, fa Andriamanitra koa tena miandry atsika. Maro-po izy. Inona ny antony? Mba tsisy ho very. Zay eny le izy. Dia zay mahatonga an'le zavatra mahasarotiny azy amin'le hoe lalana ahoana ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa. Sarotiny izy amin'ireny satria tsy tiany isy ho very dia ho tonga hatrany amin'ny fibebahana raha ohatra ka mbola mandeha any amin'ny lalana tsy falehany ianao dia tsy maintsy mibebaka aloha ty olona ity mba ho tonga any an-danitra. Ka ny anotanjoko miandry azy fa tsy maninona fa aza atao ela loatra. Alleluia. Aza ela loatra. Fa misy miandry koa ny fahavalonao izy dia miandry ianao, miambina, andringana, anapotika, andrava. Fa zaho izy tsaonina toko fahafolo andiny fahafolo, anananao fiainana be dia be. Miandry anao Andriamanitra, fa miandry anao koa le fahavalo. Ka sao taraiky ianao mampiandry an'Andriamanitra. Dia mbola misy ny fotoana re, ataovy izay tokony atao. Alleluia. Dia mbola misy ny fotoana, aza ampiandrasiny ela Andriamanitra. Amen. Taddio fa possible mahavery ny valim-bavaka.
sao ianao hoe azonao le valimbavaka dia alleloia ny tahan'Andriamanitra mety ny natao lasitsika izao fa possible mahavery anao iny valimbavaka iny, possible ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra mahavery anao, satria izy zany efa mbo nahita ianao zany mamitaka raha ohatra ka tsy ianao moa zany fa le olona any amin'le toerana anina be izy mamaly rehefa azonao le izy dia fitahanao andro indray Andriamanitra, ianao tsy nefa mivady raha voaziko ty Jesosy zao ny ataoko zao ny ataoko zao ny ataoko, dia fitahanao Andriamanitra satria azonao le izy dia tsy nataonao le izy, dia iny le lazaina teo hoe na mivalimbavaka raha mety mahavery. Zay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny, aza manome tsina an'Andriamanitra mihitsy anao zany raha mbola mizatra amboariny aloha, fa nizaniza manao ralia dia tsy maintsy amboarina tsara aloha ny fiara mba ho tody hatrany amin'ny farany, fa tsy manao abandon. Dia zay foana ny fiasan'Andriamanitra fa sao anao gaga. Alleloia. Fantatsika fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Amen. Inona ny tokony ho izy zany? Tiavan'Andriamanitra. Dia izy koa miteny hoe tiako izay tia ahy, izay fatra-pitady ahy dia ahita. Tena mila mifankatia be moa zany, mila mifankatia be nareo e, tsika sy nareo sy izy. Alleloia. Andao tena ho tian'Andriamanitra mihitsy dia mba hatateraka an'le hoe en faveur anao daholo ny zavatra rehetra, zany anie le izy e. Rehefa tena tian'Andriamanitra ianao dia inona matahotra ianao zany an'Andriamanitra. Zay ny ten'Andriamanitra, inona ny fitiavan'Andriamanitra, mifatahorana azy, fanaovana ny didiny, fanaovana ny sitrapony, zany ny atao hoe tia an'Andriamanitra, fanajana azy ao anatin'ny ten'Andriamanitra daholo zany. Dia rehefa tian'Andriamanitra ianao, manana an'le toe-po akasitrahany ianao, le miresaka aminy sy miaraka aminy foana, mifandray aminy foana, dia inona ny zavatra miseho rehefa avy eo? Mandamina izy. Fa tsy hoe rehefa tia azy koa ianao dia rapitso fa izy mandamina dia ho tanterahany le izy. Aza maika. Amen. Amen. Hebreo 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay nahatra ny azo fijaliana fa tsy tandroenatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka ao amin'ny ankavanana seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Manamafy Jesosy eto fa raha manam-pinoana ianao le finoan'Andriamanitra, efa manam-pinoana ianao dia izy le tompon'le finoana, dia izy ihany no manatanteraka azy. Amen. Tsy ianao zany no mitotototo, tsy ianao no mitady olo-patatra, tsy ianao no mitotototo mandeha etsy sy eroa, tsy ianao no miezaka manao zay zavatra tokony hoe tena tia zavatra ty, tsy maintsy zany manao an'ity. Maneke taria amin'ny fanahy dia zao, maneke an'Andriamanitra zay izy ihany no manefa le zavatra inoantsika. Izy ny tompon'ny finoana ary izy no manefa azy. Ianao anie zany tsy manao ninnininy, fa mianarana zany azy. Alleloia. Ndana miasa zay tokony hiasa, zay ozy izy ny tompo hoe ianao tsy miasa fa ianao manao ny asan'Andriamanitra, dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Manaova zay tokony atao dia izy manatanteraka zay tokony ataony. Alleloia. Amaranako azy dia misy ny fanoharana ny amin'ny fiainan'i Josefa teo hoe lasa tany an-dapy izy. Na teo raha le fiandrasana tany am-ponja, fanadevozana, ny sedra maro samihafa, fa tonga izy hatramin'ny farany. Dia nisy ny kahany Abrahama. Ny kahany Abrahama efa nampanantenan'Andriamanitra izy hoe ny taranakao dia tahaka ny fasika, tahaka ny kintana, tahaka izao. Any ny teny fikasana. Tadio fa Andriamanitra marina amin'izay nyteneniny, dia izay efa nilazainy zany dia ampitoheriny amin'iny le teny fikasana. Ty le lalana dia iny le anaovany azy, dia iny ny anaovany azy. Fa tsy haiko izay nahazo an'i Sara, satria fantatry Sara le teny nampanantenain'Andriamanitra, dia niandry izy. Fa tamin'ny fotoana anankiray tsy tahaka ny an'i Abrahama 13 taona fa ny azy mihoatra noho izay. Teneniny Abrahama azy fa mbola mihoatra.
mihoatran'ny 20 taona fa tsy niseho le izy mandainga Andriamanitra. Dia raha ohatra tsy niteny hoe mandainga Andriamanitra dia izy hoe mety ity ngamba le izy dia nitady hevitra sara. Zay ne le problème antsika. Rehefa tsy mahandry tsika dia mitady hevitra. Dia ohatra ny misy solution ty dia tonga dia lalana mitsivalana be no alehany. Dia tonga Ismaël. Fa soa ihany fa matoky Andriamanitra. Fa izay efa nambarany dia efainy. Dia ozy izy ety le lalana dia amin'ity ihany any mandeha. Marina fa nitsodrano an'i Ismaël izy. Nitsodrano an'i Agara sy Ismaël izy. Fa le teny fikasana, le taranaka voafidy dia ato. Fa noho ny tsy faharetany, noho ny tsy fiandrasana amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia nisy impact foana ilay izy. Aoka tsy hitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy inona moa filaza azy takaitra na zavatra ohatr'izany foana le fanapahan-kevitra fa aza mifantoka amin'ireny intsony. Fa iny fa efa an'Andriamanitra ianao dia misaorana Andriamanitra amin'izay lalana efa andehananao amin'izay dia aza mitodika any amin'izay lasa intsony. Efa lasa anie le zavatra taloha. Indro efa tonga olom-baovao ianao dia tato amin'ilay lalana tsara amin'izay izory. Amen. Azonao ve le nizaraina androany? Amehezana azy dia ny hoe Andriamanitra tsara be ny fotoanany. Ataony izay tiany atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa alohan'ny hoe ianao miandry azy dia izy efa miandry ianao. Izy efa tianao taloha alohan'ny tiavanao azy. Dia dikan'izany izy miandry anao, enoy izay ambarany, tanterao izay teneniny. Ataovy mifandray tsara ianareo amin'ny alalan'ny mivavaka. Vavaha mandrakariva ka tsy reraka. Mino azy, mino izay zavatra ambarany dia ho tanterahany aminao, izy ny anefan'izany. Ary hitsangantsika hivavaka. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sarobidy loatra ny fanahinay mahatonga anao mbola manambara aminay foana amin'ny fahamarinana satria rehefa mahalala amin'ny marina izay dia miala ao anatin'ny fanandevozan'izao tontolo izao. Tompo androany ampianarinao izay mba hiandro ny fotoananao, mba hatoky ianao, mba tena hihino fa izay nambaranao dia ho tanterahanao avokoa. Androany Andriamanitra te hiteny izay, te hifona aminao aloha izay ny amin'izay mety hoe tsy fahatanterahanay, izay mety tsy niandrasanay ianao, tsy nanana faharetana izay. Hifonanay reny fotoana be sy fanapahan-kevitra diso reny Andriamanitra. Satria tao anatin'ny fotoana rehetra niandrasanay ianao dia noheverinay fa mampifilafila ianao na mandainga. Neverinao fa ela fidony ianao. Hifonanay aminao zany Tompo, angatahanay ny famindraponao zany satria aikainy izay efa nambaranao dia efa tanteraka sahady eo amin'ny fiainanay. Fa mety masom-panahinay ny tsy misokatra, ny fahatsapahanay mety mbola tsy mahita. Fa androany izay te hitodika aminao Tompo. Ny zavatra rehetra izay mety angatahanay sy andrandrainay mety ho avy ihany zany, fa ny zava-dehibe aminay manomboka androany Jesosy dia ahoana ny fomba ifandraisanay aminao, ahoana ny fomba iombonanay tanteraka aminao, ahoana ny fomba hahafaly anao, ahoana ny fomba tonga anao hankasitraka izay ataonay Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny teny, misaotra anao sahady ihany koa ny amin'ny fanahinao izay manampy anay tsirairay avy raha vao mialy eto amin'ity toerana ity izay dia hampiatra an'izany. Mila fanohanana izay Jesosy satria eto amin'izao tontolo izao anie be zavatra manankorontana. Dia raha vao variana izay dia tsy hainay mampiatra an'ilay izy fa mangataka ny fanahinao izay présent ato anatinay foana izay hanampy anay hanatanteraka an'izay zavatra nambaranao rehetrarehetra. Tsy ny androany ihany fa izay efa nambara amin'ny mpanomponao hatramin'izay Jesosy. Mba tena hoe ho ampiarinay reny, hiainanay reny isan'andro isan'andro. Mankasitraka Tompo, mankasitraka ray masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny Tompo. Mahazo toerana vetivety hanatanteraka fanatitra tsika.
Alléluia. Fotoanantsika azadino a ny fotoam-bavaka cellule de prière isakariva. Alléluia. Misy zaraina ny mitambanjotra serasera amin'ny hvkl events sy hvkl-mission any anatin'ny groupe any a. Raha mbola tsy tafiditra anao dia manatona mpanompon'Andriamanitra ahoana ny fomba idirana azy. Ho an'izay manao Facebook fa tsy voatery manao an'izany, fa ho an'izay manao dia manampy be ilay izy a. Misy sujet de prière foana isakariva. Ho anahy manokana tena nanampy aly izy tao aorianan'ny fivadikanina iny a, dia manentana anao manokana satria baliza anankiray isakariva iarana amin'ny tompo le cellule de prière. Dia miaraka nareo mianakavy dia misy taridalana tsinona ane ilay izy e. Tsy hoe ianao dia forony ao izay vavaka ataonao fa mba ampiny ianao. Dia afaka miaraka mivavaka na ianao rery na ianao miaraka amin'ny ankonanao a, dia misy sujet ao. Dia fampizarao le sujet raha ohatra ka misy telo nareo dia misy telo le sujet na efatra na dimy a, dia fampizarao dia samy mitondra amam-bavaka. Fotoanantsika amin'ny zoma hariva amin'ny etsy amin'ny tranompon'olon'Analakely a amin'ny efatr'ora. Ny sabotsy ihany koa amin'ny fitora eo amin'ny tranompon'olon'Analakely. Faly ve anao? Alléluia. Na mbola tsy tonga ilay zavatra faly a. Sao dia tena ianao kosa mampionina. Zay mantsy ny fandraisantsika an'Andriamanitra indraindray mampionina. Tsy mampionina anao izy fa mampahalala anao fahamarinana izy. Alléluia. Raha isoarany tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsika hitsangana. Hitay anao ny Jehovah ka hiaranao a. Ampamirapiratra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny taviny aminao ny Jehovah ka nomeanao fiadanana mandehana. Fa amin'izao sisy izao a aza manota intsony. Ombanao Andriamanitra ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Amaly fitianao foana izy a, ary hitsinjo anao foana amin'izay zavatra rehetra andrandrainao. Amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao a, fa ny fahasoavana